alahady fahatelo amby folo jolay 2024 alahady izay mbola ibandinatsika aloha heviko manao hoe voantso ny pino dia alahady izay natokany fo BFJKM hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina ary alahady ray volana ho an'ny sampana tanora kristianina hito amin'ny chapelle militaire Ampahabe ihany koa. Araka izany ny sampana tanora kristianina no hitarika ny fanampam-pivavahana ka andeha iraintsika ny hira fanampiny voalohany. Thank you.
ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorantsika sy fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakiantsika ny salamo 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjaka aho, ankalaza ny anaranao mandrakizay doria, ankalaza anao isan'andro aho, hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe ny tompoka ho mendrika ho deraina indrindra, tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra dia samy hideran'ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao mahagaga no saintsaingo. Ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no zaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny alehiben'ny fahatsaranao izy, sy hiomby ny fahamarinanao. Amen. Ataontsika ny firana voalahatra. Ry Andriamanitra ray zanaka fa ny masino, le Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay ianao, le Andriamanitra ray masina tsara indrindra.
indreto izahay olombo antsonao misaotra midera mankalaza mamy voninahitra anao sotranao tokoa izay tompo satria ianao no nitantana sy mivimbina ntianay ka todso mahatsara eto izahay ianao name tombonandro tompo havelomanao anay ka isoranay sy ideranay rahankalazanay samezanay voninahitra anao zany noho ny fahasoavanao noho ny fitiavanao ary indrindraindrindra nindrafonao ko indreto izahay olombo antsonao tonga eto amin'ity tranonao sy tempolinao masiny ity ka raiso ny saotra sy nidera ary mifankasitrahana sy ny saotra izay atolotra ianao nina amin'izao fotoam-pivavahana izao ankehitriny ary izahay tompo dia mangataka fanainao masina hiasa aminay tsirairay avy eto mba haizanay ifantoka amin'izao fotoam-pivavahana izao ka ny asan'ny ratsy izay manengelanay dia didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy hanana hery tsy hanana fahefana fa mangataka izay ny fanainao masina amin'ny fifantohanao anay andraisanay ny teninao andraisanay sitraponao andraisanay koa ny famelan-keloka izay atolotra ao anay amin'ity fotoana siory ity ankehitriny koa izay tombo dia mangataka aminao an'ireo namanay ao ireo miazakazaka mamikiviky amin'ny izao fotoana izao dia fanainao masina ny tantana sy vimbina an'izy ireny ka mba tena ho todso mahatsara tokoa izy ireny hiaraka sy idera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra anao eto ao koa ireo amanay izay manaraka any amin'ny tambajotra serasera tompo mangataka aminao izay ny fanainao masina hiasa amin'izy ireny tsirairay afy ka tena andray tokoa ny soa avy amin'ny teninao sy ny sitraponao izy ireny ary andray fanainao masina tokoa amin'ny alalan'ny fanarahana izao fotoam-pivavahana izao amin'izany tambajotra izany ka apetraka ifenao am-pelatananao ny fotoana sy zavatra rehetra eto dia vavaka ataonay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ampiarahanay amin'ny vavaka efa nampinarinao anay manao hoe rainay ao izay any an-danitra ao masinany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao aneny sitraponao ny teatany tahaka ny any an-danitra homeo anay noho ny anina saza ao anay ary mamelà ny erikay tahaka ny amelanay izay miheroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen afaka mipetraka fiangonana izao tsika dia tonga sady amin'ny fotoana izay fankalazana ny tenin'Andriamanitra melohan'izay dia 10 minitra ho an'ny sekoly alahady sy ny tanora manasa ny tompony andraikitra natanteraka izany aoka hitsangana ny tanora sy ny ankizy ianao ny hira fa 8 sy 700 andininy voalohany Pitsanganana ihany eo mibavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindro misaotra anao izahay fa tsy diso anjara amin'ity apam-potoana maraina ity izay natokana 10 minitra ho an'ny sekoly alahady ka hitsanganana ankizy sy ny tanora eto anatrehanao indray misaotra noho izao fotoana izao izay rehetra ho voalaza eto aoka ny sitraponao irery ihany no voarainay tsirairay avy
ho mpitaritalana anay amin'izay rehetra ombanay amin'ny mahatanora sy ankizy anay. Mipetraka feno tananao Jesosy Kristy izao fotoana izao. Amen. Mbola tsy mipetraka isika fakitsika ny tenin'Andriamanitra araka hita ao amin'ny filazantsara nosoratany Marka. Marka toko voalohany dia ny 7. Marka toko voalohany ny 7. Rehefa hita izany hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika iondrika mahany fehikapany azy zao. Amen. Afaka mipetraka isika. Iza moraka izy izany lazainy Jaona mpanao batisa izany hoe avy aoriko Jesosy Kristy. Tantara kely angalantsika lesona amin'ity androany ity tantaran'ny natiora maromaro no fanontany izy ireo. Dia ny afo no nanontaniana voalohany. Mahery ianao ry afo ka? Izay andalovanao may kila tonga dia manjavona. Tena mahery ianao. Tena maly ny afo. Tsy mahery ny rivotra mbola mahery noho iza. Na mirehatra be manao hoana ka tsofy ny rivotra mafy be dia miparitaka farany amin'ny maty. Ny rivotra mahery. Tena maly ndray ny rivotra. Tsy izany mahery. Izany na fofofofo manao hoana na tena mandrivotra be manao ahoana. Rehefa midona amin'ny tendrombohitra dia rava. Dia tsy za zany mahery fa ny tendrombohitra mahery. Tena maly ny tendrombohitra. Tsy mahery sary ngeza be ohatran'ity fa eny ny vorona dia maniditsidina eny ambony ko eny dia izay anaovany eny. Misy fotoana ry andatsahany zavatra maloto eny dia za moa afaka aninona. Ngeza be fotsiny fa tsy izany mahery fa ny vorona. Dia namaly indray vorona. Tsy mahery zany maniditsidina eny ary tofirin'ny olona fotsiny dia maty. Fa ny olombelona mahery. Tena maly ny olona. Eny mety mahery ihany izay indrindray fa tsy mahery koa izay. Fahafatesana tena mbola mahery noho izay. Rehefa tonga ny fotoana tratry ny fahafatesana ny olombelona maty. Tsy mahery izany izahay. Tena maly ny fahafatesana. Izay mahery. Fa mbola misy mahery noho izay. Misy fotoana Jesosy Kristy maty. Fa nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Jesosy Kristy ny mahery. Marina izany reky sy ny tanora sa tsy marina? Iza manana an Jesosy Kristy ao am-pony? Izany ny lesona ifampizarana amintsika eto androany. Mahery ny zavatra rehetra izay vakivakintsika ny amin'izao fiainana izao fa hafa ny manana an Jesosy Kristy sy miombi-piainana miaraka an Jesosy Kristy. Mandeha amin'ny zavatra rehetra izay mety hiainana amin'ny andavanandro. Fa rehefa miara-miaina amin'ny Jesosy Kristy dia matoky. Ataoko ohatra kely fotsiny ohatra tsika hoe mandeha amin'ny alina dia mandeha rery. Dia azo antoka matahotra tsika rehefa mandeha amin'ny alina. Raha tafaraka dimy tsika mandeha amin'ny arabe amin'ny betongolo amin'ny alina manomboka mety izay tena matahotra loatra. Raha folo tsika dia me matanjatanjaka tsika eny amin'ny arabe eny tsika folo ve. Raha efapolo tsika dia mbola matanjaka kokoa noho izay hoe tsika efapolo. Fa manana an Jesosy Kristy reky izy sy ny tanora manoatra lavitra no manana efapolo no manana zato. Manana an Jesosy Kristy manana an'ilay mahery. Betsaka ny zavatra andalovantsika eny amin'izao fiainana izao betsaka ny zavatra vakivakintsika na ao anatin'ny fahazazana, na ao anatin'ny fahatandrona, na ao anatin'ny fiainana rehetra amin'ny andavanandrom-piainana. Fa rehefa manana an Jesosy Kristy tsika dia mahery. Mampahery antsika amin'ity androandroany ity amin'izany teny izany. Tsika rehetra manana an Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy izy ny fiainantsika. Mahereza mandrakariva fa ilay mahery no atao anatintsika, izy no mampainana amintsika. Ndeha averintsika vakina angesany tenin'Andriamanitra izany. Marka filazantsara soratany Marka toko voalohany teny 7. Ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika iondrika mahany fehikapany azy zao. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainy tsara indrindra mankasitraka anao tsy diso anjara tamin'ity maraina ity nandre izany teninao izany ho an'ny ankizy sy ny tanora ary ny vahoakanao rehetra. Ny andehananay miaraka aminao Jesosy Kristy, ny aherezanay amin'ny fahatsarana rehetra, tsy ahery amin'ny faharatsiana fa ahery amin'ny fahatsarana satria ianao Jesosy Kristy ilay tsara, ianao ilay mendrika, ianao ilay be voninahitra. Manana anao izahay dia matoky fa ninina ho vakivakiana eny amin'izao fiainana izao, ianao ilay atao anatinay no hanome fiadanana sy faherezana ary hitondra anay amin'ny fifaliana mandrakariva.
ataona izany favaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ireny fiatanana amintsika rehetra izao. Sy hain'ny tenin'ny soratra masina isika ry havana. Jereo ny baibolinareo arak'izay hita ao amin'ny Samuela. Samuela voalohany toko 7 raisina amin'ny andininy voalohany ka tsahatra ka hatramin'ny andininy 7. Samuela voalohany toko 7 raisina amin'ny andininy voalohany ka tsahatra ka hatramin'ny andininy 7. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuela zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'ny Eli. Ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehovah, tsy nisy fahitana ny seho loatra. Ary tamin'izany andro izany raha nahandro tao amin'ny fandriany Eli, efa pahina ny masiny ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuela efa nahandro tao amin'ny tempolin'i Jehovah izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Dia niantso an'i Samuela Jehovah ary izy namaly hoe, inty aho. Dia niazakazaka nankeo amin'ny Eli izy ka nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy Eli, tsy niantso aho, andeha mandry ihany. Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe, ry Samuela. Dia nifoha Samuela ka nankao amin'ny Eli ary nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy izy, tsy niantso aho, anaka, andeha mandry ihany. Ary Samuela tsy mbola nahalala ny Jehovah, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niantso an'i Samuela indray fa niteliny. Dia nifoha izy ka nankao amin'ny Eli ary nanao hoe, inty aho fa niantso ahy ianao. Dia fantatra Eli fa Jehovah no niantso ny zaza. Ary hoy Eli tamin'i Samuela, andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valio hoe, metenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandro tao amin'ny fandriany. Amen. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany. Andininy 7:20 hatramin'ny 5:20. Korintianina voalohany toko voalohany. Andininy 7:20 hatramin'ny 5:20. Fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny endry, ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, dia fahantafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amen.
Eo am-pitsanganana no hitsenantsika ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko 5:10, ny andinin'ny 2:30 ka hatramin'ny andinin'ny 7:30. Matio toko 5:10, ny andinin'ny 2:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe: mahonenay ny vahoaka, fa efa nitoetra telona taty amiko izy izao ka tsy manan-kohanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fandrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy: aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampiavoko izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy: misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy: 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandita ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra.